Dia miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Manona ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao, izay mandray sy mihaino ary mampiatrano izao video fohy ifampisarana ho an'ity androany ity izao. Ny mpanomponao Rahalahy Vonjy no mitondra izao teny izao ho an'ity androany ity. Irak'Andriamanitra ihany aho ary ampanetretena no izarako ity tenin'Andriamanitra ity ho amintsika indray androany. Ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika dia voasoratra ao amin'ny bokin'i Ezekiela, toko 4:17, ny 7. Ezekiela toko 4:17. Izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy satria izy ny tompony teny. Fa na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny izay mivahiny ao amin'ny Israely no misaraka amiko ka mampiorina ny sampiny ao am-pony ary mametraka amin'ny fahatafitonana mahameloka azy eo anoloany sady manatona ny mpaminany an-tany amiko, dia ny tenako izao Jehovah ihany no hamaly azy. Hanandrina izany olona izany ny tavako ka ataoko mahita loza izy mba ho famantarana sy ho ateny, ary ho fongariko tsy ho eo amin'ny oloko izy dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Amen. Izay no teny fampisarana ho an'ity androany ity rahalahy sy ranabavy. Inona tokoa moa no mahazava-dehibe izany teny izany? Ny tenin'Andriamanitra dia matoa alefany, matoa ampitainy amintsika, dia misy hafatra tiany ho azontsika ao. Ary ny teniny tsy miverina ny aminy araka ny voalazany, ratsy mahatotosa izay iraka alefany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiahy antsika. Isika izay efa tao anatin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe efa nroso tao anatin'ny fivavahana, efa mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra, efa mahafantatra ny didy sy ny lalànany, efa mahafantatra ny mahakasika anazy manontolo. Ny olana anefa eto misy amintsika no mahafoina misaraka amin'Andriamanitra na hoe miala, miembotra hozy tsika ny tena fiteny azy hoe miembotra na miverin-dalana ao anatin'ny finoana. Voasoratra tokoa hoe fa na iza amin'ny taranak'Israely. Mety hiteny ianao hoe ny taranak'Israely ihany no tratran'ny tenin'Andriamanitra eo, fa ianao taranak'Israely ara-panahy. Ianao ilay sisa ny Israely ara-panahy. Natao anao ity teny ity. Ary raiso ny tenin'Andriamanitra fa misy antony matoa voaray sy miantefa aminao. Ka rehefa voasoratra ny tenin'Andriamanitra hoe fa na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny izay mivahiny eo amin'ny Israely no misaraka amiko. Izany hoe misaraka amiko. Matoa ny teny Andriamanitra teto hoe misaraka dia efa nisy fitambarana teo, izany hoe efa voalazako teo efa nitambatra, efa nahafantatra an'Andriamanitra ianao eto fa miembotra ny verin-dalana. Zava-doza tokoa nefa ho antsika izay fiverinan-dalana izay ry namana, ry havana, satria rehefa miverin-dalana isika dia misy fahavalo iray miandry fotsiny ao. Ary io fahavalo iray io dia Satana. I Satana dia voalaza ao amin'ny soratra masina ihany koa fa dia mierona tahaka liona miandry izay harapana izy. Ka raha ianao no nefa nataoko hoe nahavita dingana indroa kanefa nihimotra indray mandeha kely monja, dia efa eo akaikely eo Satana. Ary Satana rehefa miaraka amin'Andriamanitra na mahavita dingana amin'Andriamanitra ianao dia tsy faly mihitsy izy. Ka izy tsy faly izay raha sanatria ianao miembotra tampoka dia aza ianao. Rehefa tsy hain'Andriamanitra ny olona iray dia any Satana. Tsisy ankoatr'izay fa izay ny fahamarinana. Dia io fianmorana io rahalahy sy ranabavy no tena matetika moa rehefa mba miresadresaka amin'ny olona ianao na fanakalokalo hevitra amin'ny olona manodidina eny dia izao foana matetika ny ataon'ny olona. Taloha tokoa dia tena mivavaka tao fa amin'izao ny alako satria ilay pasteur ao vokasikara ohatra. Na hoe ilay anona mpiara-mivavaka amiko ao miseho manan-karena ohatra. Izany ny zavatra henonao matetika. Raha amin'ny ankapobeny nefa ity fiamorana ara-panahy ity, tokony ianao sy Jesosy ihany no afaka mikolokolo an'izay tontolo ara-panahy izay, fa tsy dia miankina loatra amin'ny olona manodidina na amin'ny olona mpiara-mivavaka. Mety misy fahamarinana tokoa hoe olona iray teo akaiky no nampitombo ny finoana tao anatinao. Izay. Ilay teny zarainy na ilay hafatra avy amin'ny Jesosy omeny anao no raiso fa aza mijery ny toetra ratsiny.
Ekenao tokoa fa ny pastera dia anisan'ny fantsona iray andefan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana na ifampizarany teniny. Fa tsy ny ataon'ilay pastera no ataonao fa izay tenin'Andriamanitra voarainao avy any no ankatoavy sy arao. Misy ohatra moa hoe raha sendra mandeha makany amina mpitsabo ve ianao ka raha ohatra ilay mpitsabo hitanao hoe mifoka sigara. Mitantara aminao eo ilay mpitsabo hoe reto ny fanafody tokony vidiana, aminany ianao calcium, dia ity paracetamol ity maraina atoandro hariva, dia ity vitamine ity maraina sy atoandro ihany ohatra. Dia iza ary no arahanao? Ilay toetra ratsy izay ananan'ilay dokotera mandray anao sady mifoka sigara ve? Sa ilay nosoratan'ilay dokotera tokony hasitrana anao? Mino fa fantatrao ny valiteny tokony omenao ary fantatro koa ny valiteny avy dia omenao amin'izay. Dia eto tsika no mifampizara. Tena ratsy ary zava-doza ho antsika izay efa nahafantatra ny fanjakan'Andriamanitra ny mihembotra indray. Misy teny izay voasoratra any amin'ny bokin'ny Hebreo any manambara hoe fa tsika tsy naman'izay mihembotra, dia anjarantsika ny mijerana izay teny izay mba enti-mody dia voara kely mba homeko anao ihany koa izay amin'izay ianao mba mikarokaroka ao anatin'ny baiboly ihany koa, dia mety ahita teny hafa izay hahasoa sy hahatsara anao ihany koa ianao. Fa ho an'ny olona kosa nefa raha toa ka mandroso kokoa amin'ny ara-panahy, izany hoe tsy tratran'izay fimorana izay fa dia tena mitady sy hevitra rehetra mihitsy handrosoana ara-panahy, dia ahazo fahasambarana ao amin'Andriamanitra. Ahazo fahasambarana tokoa izy satria araka ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo voalohany no ndeha ifampizarantsika vetivety mahakasika an'izay fahasambarana izay rehefa tena lonaka ny ara-panahy, miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mihembotra ianao. Fa toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Salamo voalohany, avy dia atomboka antsika eo amin'ny 1:1 ihany. Sambatra ny olona izay tsy manaraka ny fisainany ratsy fanahy, sady tsy mijanona eo amin'ny lalany falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany no saintsainy ny andro aman'alina. Tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izay mamoa amin'ny fotoanany izy, tsy mba malazo ny raviny ary ataony lavorary avokoa ny asany. Amen. Hitantsika amin'izany izany fa raha tena mandroso sy lonaka ara-panahy ianao, dia hitoetra aminao ireo fahasambarana araka ny tenenin'i Davida mpanao salamo ireo. Ary rehefa sambatra ianao, rehefa miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia faly ihany koa Kristy any an-danitra any mitazana anao sy mijery ny fiainanao. Dia izay no hafatra fohy rahalahy sy ranabavy, aza mihembotra ho any amin'ny fahaverezana fa mandrosoa hatrany. Aza mijery ny toetrany ihany na ihany ao am-piangonana fa anjaranao sy Kristy no mitady izay fahaolana handrosonao. Raha misy namana hafa mety hitanao ao am-piangonana na eny anivon'ny fiarahamonina na dia ny ray aman-dreny ara-panahinao araka hitanao hoe manana toetra ratsy, dia hoeto-mbavaka. Hoeto-mbavaka izy mba hiala aminy izany fahasaran-dratsy izany, mba hiala aminy toetra ratsy. Ary asa adiny mandrakariva fa tsy ireny olona izay manana toetra ratsy tazanao eo any amin'ny fiarahamonina na fiangonana na aiza n'aiza ireny no nahafoy sy namono ny tenany ho famonjenanao, fa i Kristy irery ihany. Ka Jesosy Kristy mpanjinina, izy ny resao ao amin'ny fahaolana rehetra, dia aza mihembotra rahalahy sy ranabavy.